Ary miaraba manokana ihany koa ho antsika izay manaraka mivantana amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera ny Facebook amin'izao fotoana izao. Fiadanana aneo amintsika rehetrarehetra. Fiadanana aneo amintsika rehetrarehetra. Vonina ve ianao handray ny tenin'ny tompondray androany? Tsy heno anahy fa heno ny tompo androany. Resao kely eo akaikinao hoe tsy heno amin'ny pastera hoe fa heno ny tompo. Za fitaovana fotsiny ihany fa misy teny alefan'ny tompo androany ho anao androany. Raha raisinao zany dia hitondra vokatra eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra. Marina foana ilay teny any amin'ny bokin'ny Hebreo 4:12 any manao hoe fa velona sy mahery ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonina sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Raha inonao zany teny zany hoe velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, dia misy fiatraikany aminao io. Amen. Ratsika ary amakivaky teny izay fampizarantsika indray amin'ity andro anio ity. Ezekiela 7:30 no vakiantsika. Dia raisitsika ny 17 sy ny 19, zany hoe mitsambikintsika zany. Ezekiela 7:30 ny 17 dia avy eo ny 19. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitantsika ny teny. Zao ny soramandry ery ambony hoe fanaterana ny nanendrena ny Ezekiela ho mpaminany. 17. Koa ianao ry zanak'olona dia efa notendreko mpitily ho an'ny taranak'Israely. Ka raha mandre ny teny aloky ny vavako ianao, dia izany no entinao mananatra azy. 19. Lazao aminy hoe raha velona koa aho, hoy Jehova, dia tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy, fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalany ratsinareo, fa nahoana moa nareo ny teo faty ry taranak'Israely. Apitsika vaky teny anankiray ao amin'ny filazantsara ny Jaona, izay teny tsy vaovao aminao fa teny efa fandrenao matetika, nefa ho vakiantsika ihany le izy amin'ity androandroany ity, mba isiny ny impact an'izany teny zany eo amin'ny fiainam-pananao. Jaona 7:1 ka hatramin'ny 7. Ainao tsy enjery izy ity fa ho vakiantsika ihany. Jaona 7:1 ny 19 ka hatramin'ny 7. Zao ny soramandry hoe niresaka Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Ny 19. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, anameloka izao tontolo izao, fa mba amonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho elohina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy mino ny anaran'ny zanaka lay tokan'Andriamanitra izy. Zay no vakiteny ifampizarantsika akatsika ny afatra ny amin'ity androany ity raha lasy ranabavy. Raha ometsika afatra ity fifampizarana ity dia ataontsika hoe mpitily
mpitily mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana hoe mpitily mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ho resahantsika androany zany hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny tian'Andriamanitra ho ataonao, fa maninona ianao no mbola nomen'Andriamanitra tombonandro, fa maninona ianao no mbola nomen'Andriamanitra fahasalamana, fa maninona ianao no mbola afaka miazakazaka. Ho resahantsika izay ao anatin'ity afatra ity. Ny antony raha lasirana-bavy dia izao: maro amintsika kristianina no mbola tsy mahafantatra nyity atao hoe sitrapon'Andriamanitra marina ity. Betsaka amintsika kristianina no efa nateraka indray fa tsy mahafantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny fiainany manokana, na ihany koa hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny ankapobeny. Nateraka indray fa variana mitady hoe aiza ny tokony ho alehako. Fa misy ao anatin'ny baiboly ao raha lasirana-bavy ary mazava be ny fanambaran'Andriamanitra momba ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izao sy ianao raha tsy malala ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy afaka ny androso isika amin'izay lalana notendren'Andriamanitra ho arahantsika izay. Satria maninona? Satria tsika variana. Mahita ny hafa manompo ohatra hoe manao pidera ny ana dia andao anao pidera rangahy aloha, na mahita ny hafa manao teknisiana ohatra dia ndendeha mba hanao teknisiana. Tsy hitatsika ilay sitrapon'Andriamanitra marina. Dia androany izany ho valintsika izay ao anatin'ny afatra, satria raha tsy fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy afaka ny androso isika. Fa lasa mandeha amin'ny lalana tsy tokony ho izy isika, manompy ihany fa tsy any amin'ny tokony ho izy. Lasa manao kitotozy izy Paoly, lasa miazakazaka tsy ao anaty pista, lasa mamely totondro izy Paoly fa mamely rivotra. Fa androany zany ao anatin'ny afatra mba tonga anao tena amely an'ilay tena tokony ho asianao totondry dia andao fantarina ilay sitrapon'Andriamanitra. Amen. Vonina ve ianao aloha ndao ary jerentsika ilay nambarana ny soratra masina teo. Tonga dia hovaliko ilay fanontaniana zany hoe inona ary ny sitrapon'Andriamanitra, dia aveo tsika miditra ao anatin'ny contexte n'ilay resaka teo. Ny sitrapon'Andriamanitra raha lasirana-bavy dia tsy zavatra mila takarina be, zavatra mila tadiavina be hoe ao anatina fotoana manokana ianao vao malala hoe inona ary ny tena sitrapon'Andriamanitra marina. Tsy mila moment spécial be hoe hitady ny sitrapon'Andriamanitra, fa izy io dia efa nasehon'Andriamanitra sahady hatramin'ny voalohany. Ary atao amin'ilay bokin'ny Ezekiela 33 teo, le 11 no vakitsika. Na voasoratra ao amin'ilay 11. Mazava be ny tenen'ny Jehova amin'ny Ezekiela, ao amin'ilay Ezekiela 33:11. Hozy izy hoe: ny tsy hafatesan'ny ratsy fanahy fa mba hialany amin'ny lalan-dratsiny ka ho velona izy. Zay raha lasirana-bavy ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona rehetrarehetra. Ary io teny io dia amafisin'i Jesosy ao amin'ilay Jaona 7:19 teo. Fantatritsika tsara zany teny zany. Amafisin'ilay izy tsy tia no very ozy izy zao tontolo zao. Dia zay ny teneniny tao amin'ilay Ezekiela hoe tsy sitraka ozy izy no hafatesany ratsy fanahy. Zany zavatra zany dia manapirofo ny Andriamanitra fitiavana ny ty Andriamanitra izay arahantsika ity. Fatany fa ratsy fanahy ny zanak'olombelona, fatany fa nanohitra azy ny zanak'olombelona, fa malgré izay zavatra nataony zanak'olombelona izay, nataontsika izay, dia tsy leo Andriamanitra, tsy sasatra Andriamanitra, fa mbola maneho fitiavana antsika ihany. Tsara ny tompo raha lasirana-vavy, tsara ny tompo. Tsy haiko natakatra ao zany halalo ny fahatsaran'Andriamanitra zany, tsy haiko na heninao zany halalo ny fitiavan'Andriamanitra anao zany. Fa ny sitrapony mila fantatra ao androany dia izao: ny tsy havery ny ratsy fanahy. Ina tsara hoe
Ary izay sitrapony izay raha lasa ranabavy dia hitantsika ao anatin'ity baiboly ity. Hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia izay sitrapon'Andriamanitra izay ny tantarain'ity baiboly ity. Tsy averiny ratsy fanahy. Zay tantaran'io. Mamaky any amin'ny bokin'ny Genesis zao tsika. Fa jerentsika kely Genesis 3:15. Ao amin'ny Genesis 3:15 ao rehefa nanota i Adama sy Eva. Vantany vao nanota izy dia nisy teny navoakan'i Jehovah Andriamanitra tao. Ozy izy hoe isy taranaka ozy izy hivoaka amin'ny vehivavy. Dia io taranaka anankiray io olona anankiray io ozy izy no anorotoro lohan'ny menaranana ny Satana. Raha raisitsika amin'ny hevitra mazava kokoa ilay izy dia izao hoe amin'ny alalan'ilay taranaka anankiray hivoaka avy amin'ny Eva no anatanteran'Andriamanitra ilay sitrapon'Andriamanitra. Inona ilay sitrapon'Andriamanitra? Ataovy mafy moa rehefa hiteny ihany ianao hoe tsy avery ny ratsy fanahy. Io olona anankiray izay lazain'i Jehovah ao amin'ny Genesis 3:15 io dia itsiza fa iza hoe io Jesosy. Ka amin'ny alalan'io Jesosy io no anatanteran'Andriamanitra ny sitrapony. Averiko ihany, inona ilay sitrapony? Tsy avery ny ratsy fanahy. Ka zao ny teboka voalohany zany raha lasa ranabavy ao anatin'ity fifampizarana ity dia izao hoe marina fa le contexte tan'ilay Ezekiela 33 teo dia miresaka momba ny fahafatesana ara-nofo ho an'ny ratsy fanahy. Izany hoe ny tantara zany tamin'io. Misy olona anankiray na ny zanak'Israely omen'Andriamanitra didy, omen'Andriamanitra teny. Dia rehefa tsy manaraka an'ilay tenin'Andriamanitra ilay olona dia hiara-ny sazin'Andriamanitra izy dia avy eo maty. Ara-nofo ny resaka. Ara-nofo ny resaka tamin'io. Fa raha mibebaka izy ozy izy Jehovah Andriamanitra ka miverina amin'Andriamanitra dia avela ny elony ary hovelona izy. Zay ilay izy ara-nofo. Fa raha raisitsika ao amin'ny fanahy ilay izy dia maneho ny tantaram-piainantsika zanak'olombelona rehetrarehetra. Maneho antsika zanak'olombelona rehetrarehetra zany satria izao sy anao ilay olona ratsy fanahy. Sainao tsy mahatsapa ny tenanao hoe ratsy fanahy? Tsika ilay ratsy fanahy mety tsy nangarika olona ianao, mety tsy haiko, tsy nangalatra zavatr'olona ianao, mety tsy niteny ratsy olona ianao. Fa ratsy fanahy tsika zanak'olombelona. Satria maninona? Satria taranaka Adama sy Eva. I Adama sy Eva nanohitra n'Andriamanitra tamin'ny voalohany, nanohitra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Dia izay taranany rehetrarehetra dia mpanohitra n'Andriamanitra daholo. Isan'izany zao sy ianao taloha. Ary ratsy fanahy tsika. Zao voalazan'ny Paoly. Raha ratsy fanahy tsika, mpandova ody tsika, dia inona ny tambony io? Taozy izy Paoly eo amin'ny Romanina 5:17. Fahafatesana no tambony io. Dia verina amin'ilay tenin'i Jehovah tao amin'ny Ezekiela 33:11 ihany. Ozy izy hoe tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy. Or tsika nefa tokony ho faty. Saingy tsy sitraka Andriamanitra izay zavatra izay. Eto zany dia manambara ihany koa ho an'ireo olona izay milaza hoe tia Andriamanitra tia, dia Andriamanitra mpamono olona. Non, tsy Andriamanitra mpamono olona io, fa Andriamanitra te hamonjy olona io. Te hamonjy olona io. Fa mahatonga ny olona maty tsy mino, tsy manatona n'Andriamanitra izy, tsy manaiky ny teny izay ataon'Andriamanitra izy. Fa Andriamanitra fitiavana io Andriamanitra io. Amafisy ny averiko foana, tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy, fa mba hialany amin'izay lalana izay mba ho velona izy. Dia hozy izy tsika teo hoe izao sy ianao ilay olona ratsy fanahy. Raha tsy manaiky ianao fa ianao ilay ratsy fanahy dia miala tsiny fa tsisy famonjena ho anao. Tsy natao anao Jesosy raha tsy manaiky ianao hoe ianao ilay mpanota ratsy fanahy. Satria Jesosy ihany no manambara hoe tsy tonga ao izy iantsony marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ao amin'ny bokin'ny Matio ihany koa toko voalohany dia manambara izy hoe fa ny zanak'olona ozy izy tonga izy hanafaka ny olona amin'ny fahotany. Ka olona mpanota no nahatongavan'i Jesosy, olona ratsy fanahy no nahatongavan'i Jesosy, izay mety tomboka amiko zany. Za manaiky fa za ratsy fanahy, za manaiky fa za olona mpanota, mila an'i Jesosy tsy haiko ianao.
zany eto sady miresaka ihany ny point de départ amin'ny fiarana amin'ny tompo mba tsy hahatonga anao anaraka fotsiny renirano ny fiarahantsika atao anatin'ny fanompony fa mila mananantoka ianao fa tena nateraka indray marina ao anatin'ity teboka voalohany ity ary arotiko hitoriana filazantsara zany le izy ratsy fanahy zanak'olombelona mpania sy mpanohitra an'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra nefa tsy ho very ary nomeny antsika le zanany dia Jesosy Kristy. Tsy ho an'ny olona marina io, tsy ho an'ny olona masina io, fa ho an'ny olona tsy mendrika, ho an'ny olona maty ny fahotana io. Zay no natongavana io Jesosy io antsika. Inona moa zavatra miandry antsika raha lasy-ranabavy aorianan'ny fahafatesana? Tiako resahana hoe zavatra miandry antsika olombelona ordinaire aorianan'ny fahafatesana. Fantatrao ve ny zavatra miandry antsika? Tsy misy miteny nareo. Sa hoe samy tsisy mino hoe inona ny zavatra hitranga aorianan'ny fahafatesana? Izy Jehova hoe tsy tiako ny hafatesana ratsy fanahy, fahafatesana no miandry antsika ao aorianan'ny fahafatesantsika eto an-tany. Mety gaga ianao hoe fahafatesana. Fahafatesana le izy. Le fahafatesantsika eto an-tany fialan'le aina ao anatintsika. Fa le fahafatesana ao aorianan'le fialan'le aina no fahafatesana mandrakizay. Miandry ny zanak'olombelona rehetrarehetra ao amin'ny Adama. Dia tsy tian'Andriamanitra izao sy anao andovan'izay fahafatesana mandrakizay zay. Le fahafatesana mandrakizay dia fisarahana amin'Andriamanitra mandrakizay. Ny fahafatesana anie dia fisarahany. Fisaran'ny aina amin'ny vatana. Rehefa maty ny olona anankiray dia tsisy aina intsony izy, lasa tao le aina. Dia ny vatany sisany eo dia maty izy. Dia ohatran'izay koa fahafatesana mandrakizay, fisarahantsika amin'Andriamanitra io. Ary raha ny tena marina aza ny zanak'olombelona rehetrarehetra dia miaina an'izay fahafatesana izay amin'izao fotoana izao. Satria maninona? Tafasaraka amin'Andriamanitra. Izay natao hoe fahafatesana. Andriamanitra le aina, Andriamanitra le tompon'ny aina, dia rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy velona. Ary io no antsoina hoe afo be. Miaina afo be ny olona izao tontolo izao e. Tsy haiko na tsapanao zany, na hitanao zany. Fa miaina ny afo be ny olona izao tontolo izao. Satria maninona? Tafasaraka amin'ilay tompon'ny aina. Dia averiko ihany. Tsy sitraka Andriamanitra nefa izay zavatra izay. Tsy sitraka Andriamanitra izay. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hamonjy an'ireo olona ireo ho afaka amin'izay zavatra izay. Izay ny tapany voalohany zany. Dia hiditra ao anatin'ny tapany faharoa, hiditra amin'ilay resaka hoe inona ny anjaranao ary. Tapany voalohany ozy izy tsika teo dia izao. Ratsy fanahy ny zanak'olombelona. Mendriky ny fahafatesana mandrakizay ny zanak'olombelona rehetrarehetra tsy hakanavaka io. Saingy izao Andriamanitra mampiseho ny fitiavana. Tsy sitraka Andriamanitra izy no faty. Izay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mba hatanteran'Andriamanitra ny sitrapony io amin'izay dia inona amin'izay no nataony? Naka olona amin'izay izy ho mpitily. Nomeny Jesosy. Asika atao hoe Jesosy ny mpitily voalohany. Fa izao, rehefa nivonjen'Andriamanitra iny koa izao sy anao, dia izao sy anao ilay antsoina hoe mpitily. Jerenao tsara ilay tantaran'ny Ezekiela teo na sy jerentsika kely. Ezekiela 33 teo ilay 17 no raisitsika teo ihany koa. Ozy izy hoe, ianao ozy izy ry zanak'olona, dia efa notendreko ho mpitily ho an'ny taranak'Israely. Dia inona nataon'ny mpitily? Inona nataon'ny mpitily? Ka raha mandray ny teny aloako ny vavanao izy, dia izany no entinao mananatra azy. Vavako ianao mantsy azafady. Raha mandray ny teny aloako ny vavako ianao izy dia izany no entinao mananatra azy. Andriamanitra zany mba hatanteraka an'ilay sitrapony, ilay hoe tsy ho very ny olona rehetrarehetra, dia ny antsolona izy ilaza ny sitrapony amin'ny hafa. Io olona io no antsoina hoe mpitily. Ny mpitily dia tsy ny pasteur. Ny mpitily dia tsy ny diakona. Ny mpitily dia tsy fantatro izay olona responsable rehetrarehetra fantatrao eo anivon'ny fiangonana, fa ny mpitily izay olona dia izay olona
no tendren'Andriamanitra, no fidian'Andriamanitra. Ianao ve ny fidian'Andriamanitra? Ianao ve matsapa hoe nantsoan'Andriamanitra? Dia ianao zany ny mpitily. Aza mieritreritra hoe pastera ihany no manao an'izany asan'ny mpitily zany. Fa ianao ihany koa mila mandray anjara ao aminatin'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra. Tamin'ny herintsika dia niresaka manao hoe fotoana izao, tadidinareo ny afatra tamin'ny heriny, fotoana izao hiasana. Fotoana izao hiasana. Dia mbola miverina ny afatra androany, fotoana izao hiasanao amin'ny mampitily ianao. Resantsika hoe inona mpitily, mety tsy fantatsika inona ary zany mpitily zany, fa zaho natsoina mpitily. So dia veontsika hoe skoty ary zany zavatra zany. Anao skoty ve zany tiany pastera tenenina dia anao lasy zany dia anao opération maro isan-karazany zany sa ahoana ary no fandehana dia atoreny amin'ny fasana ve dia hosedraina ve? Tsy zany le mpitily raha lasarana ba, fa mpitily dia olona anankiray no vidian'Andriamanitra anambara ny sitrapony. Ina tsara hoe? Olona ny vidian'Andriamanitra anambara ny sitrapony. Izay no antony ny fidianan'Andriamanitra ny Ezekela. Izay ilay teneny teo manendry anao aho izy ry zanak'olona ho mpitily ny taranak'Israely. Ezekela zany dia nantsoan'Andriamanitra olona anankiray anambara ny sitrapony amin'ny zanak'Israely. Dia izao sy anao koa no vidian'Andriamanitra tamin'ny maro. Dia tsy ny vidiany hipetrapetraka ianao, fa ny vidiany ho mpitily anambara ny sitrapony eny amin'ny tontolo manodidina anao. Rehefa ny vidian'Andriamanitra ianao, tsy manana excuse ianao manomboka amin'ity androandroany ity. Raha fantatrao zany teny zany, tsy manana excuse ianao hoe aka za tsy pastera. Non, mpitily ianao. Mpitily natao anambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny hafa. Inona ilay sitrapon'Andriamanitra? Tsy tiany ho very ao anatin'ny fahafatesana mandrakizay ny olona. Fa tiany ianao hamonjy an'ireo olona manodidina anao ireo. Dia dinio kely ange, fa misy olona eo akaikinao tsy eto fa ny akaikinao any amin'ny toeram-piasanao any, any amin'ny fianakavianao any, tsy sahanao resahana mihitsy mandrakity ny androany ny amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Marina sa tsy marina? Misy olona any, ianao efa tena hoe hiteny, androany raha tena ho teneniko fa occasion ty. Fa tonga ianao ohatrany hoakandray loka, ohatrany sao dia manahirana be. Fa tonga ny afatra androany mpitily ianao. Tsy manana excuse ianao fa mila manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Mila lazainao ny loza miandry ny olombelona rehetrarehetra satria izay no anjaran'ny mpitily. Raha jerentsika zany amin'ny cas général ny antsoina hoe mpitily. Na adikatsika amin'ny teny frantsay hoe sentinelle, na adikatsika amin'ny teny frantsay ihany koa hoe guetteur. Dia olona anankiray izy io napetraka amin'ny toerana avo. Amina tsy haiko hoe tilikambo ve ny filazany ireny, manda angamba ny filaza azy. Apetraka eny ambony manda io olona anankiray io dia ny asan'ny olona anankiray io mitazana ny loza izay ho avy manantona ny tanàna. Dia rehefa matazana an'ilay loza izy dia tsy maintsy manambara ny ao an-tanàna hoe misy olona rery, misy fahavalo rery, miomany nareo, zao atao mba tsy hahatonga anareo ho faty ny fahavalo. Izay no asan'ny mpitily. Dia izao sy anao zany mpitily zany. Teneny ilay akaikinao hoe izao sy anao hoe ilay mpitily. Izao sy anao ilay mpitily aza mijery ny pastera ianao fa ianao raiso ny andraikitrao, raiso ny anjara voatendrin'Andriamanitra ho anao, ataovy fa mpitily ianao. Dia izao tao resantsika kely hoe ohatrany ahoana zany endrikendriky ny mpitily zany, inona ny tokony ataon'izany mpitily zany? Ny mpitily dia olona iray nofidiana ary napetraka amin'ny toerana avo mba hatsinjony loza amin'ny tanàna iray dia hampandreniny olona eo amin'ny tanàna hoe ho avy ilay loza. Dia raha jerentsika ilay soratra masina dia ny mpitily voalohany indrindra dia tsy maintsy olona notendren'Andriamanitra. Izay natonga nanontany anao tao hoe ianao ve mananantoka fa nitendren'Andriamanitra? Ianao ve mananantoka fa natsoan'Andriamanitra? Raha mananantoka ianao fa natsoan'Andriamanitra dia ianao ilay mpitily zany. Izao ny voalazan'ny Ezekela 33:7 teo hoe koa ianao ry zanak'olona dia efa notendreko ho mpitily. Iza ny nanendry an'i Ezekela? Jehovah Andriamanitra ny nanendry azy.
tsy izy ny sorasoratena hoe za rangamba teo pitily ohatra mafinatra le mitingitinginy eny ambony eny aloha ranga za mba hoeny fa tsy maintsy nitendren'andriamanitra ianao aloha tsy maintsy natsoan'andriamanitra ianao aloha zay natonga antsika nyresaka n'lay tapany voalohany teboka voalohan'ny afatra teo hoe ny olona rehetrarehetra dia olona voalahatra ho amin'ny fahaverizana mandrakizay fa kosa no ny fitiavan'andriamanitra dia nifidy asianao izy ho mpitily mifonjeny ianao zany nalaina tany amin'ny toerana nisy anao tany ho afindra eo amin'ilay toerana mampitily zay ny voalohany a dia amin'ilay jaona 15-16 ihany koa ovakitsika kely ihany miresaka tsika izany makasika ny hoe olona tsy maintsy voatendrin'andriamanitra jaona 15-16 aitsika tsara ty teny ty ozy izy jesosy hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa ary mba haretany vokatrareo mba homeny ray anareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona eto zany jesosy dia manambara ihany koa hoe tsy isika no teo eo amin'ny toerana io fa izy no niantso sy nifidy atsika ho eo amin'ny toerana io ainao ihany koa ny voalazan'ny petera ao amin'ny petera voalohany toko 2:15 hoe ianareo kosa dia tovy mafy ara ho raisinao sy inonao zany antson'andriamanitra zany ianareo kosa dia taranaka voafidy ka isika le nifidian'andriamanitra avy tao amin'ny lavaka tsy hainao tsy natsapa hoe tao amin'ny lavaka ianao taloha tao amin'ny fahafatesana ianao taloha tao amin'ny maizina ianao taloha dia nalain'andriamanitra tao anatin'io lavaka io ianao dia nataony aiza napetrany eo amin'ny toerana misy an' Jesosy ny toerana misy an' Jesosy toerana manao na toerana ambony zany ny toerana nisy atsika dia toerana ambany tany amin'ny fahafatesana tany amin'ny aizina fa nalaina tany ianao dia napetraka teo amin'ny toerana ambony ozy izy tsika hoe ny mpitily dia olona napetraka eo amin'ny toerana ambony mba atsinjo ny loza ho avy ianao le napetraka eo amin'ny toerana ambony mba ho mpitily ianao salamo 5:2 dia napakatray avy tao amin'ny lavaka ny fandriganana izy eny tamin'ny fotaka mandrevo ary nampitoetra ny tongotro teo ambonin'ny vatilampy izy ka nampijoro ahy nampitoetra ny tongotro eo ambonin'ny vatilampy izy izany vatilampy Kristy Jesosy napetraka eo amin'ny Jesosy mba ho mpitily anambarany sitrapon'Andriamanitra amin'ny afa piko verset iray farany Efesianina 2:2 ary niara-natsangana isika ka napetra ny any an-danitra any na ao amin'ny Kristy zany ny olona mpitily avy tany amin'ny lavaka nalain'Andriamanitra dia napetrany amin'ny toerana avo mba ninona mba izay sy tave hoe zahay ety amin'ny toerana avo sa mba iseho amin'ilay hoe zahay raha tena enjan'izay matoa fidian'Andriamanitra zahay mba isan'ny nanao zavatra tsara matoa fidian'Andriamanitra sa inona ny antony dia sitrapon'Andriamanitra mba tsy ho faty ny ratsy fanahy zay ny antsoan'Andriamanitra atsika dia ina ihany koa nytoetra ny mpitily anankiray ao amin'ilay Ezekiel 33:4 any ambony indray tsika zany mandeha ny mpitily dia olona anankiray mpitsoka anjomara ino zany anjomara zany zavatra hohanina ve sa dia tsofina ohatry ny ovy mamay hoe mpitsoka ovy mpitsoka anjomara ny anjomara dia zava-maneno anankiray fanairana raha asan'ny mpitily no mitsoka anjomara rehefa misy zavatra tamy any dia tsy maintsy mitsoka anjomara mpitily raha raisitsika amin'ny evim-panahy le hoe anjomara raha lasa ranabavy dia filazantsara io ary ny anjomara dia zavatra maneno mafy ny dikan'izany amin'ny mampitily atsika dia natao isika anambara ny filazantsara amin'ny feo mafy mety misy olona hampanginanao anatin'ny fitoriana ny filazantsara
mety misy olona iteny aminao hoe tsy fotoanan'izany tsony zao efa démodé zany. Samy kristianina ihany. Alao rangaha tsy izany tsony alao zay fahombiazanao amin'ny Kristy no resahana. Fa mampitily anao dia natao ianao anambara ny filazantsara amin'ny feo mora ve? Amin'ny feo mafy ozy izy. Satria izay ny anjomara. Ny anjomara dia fanairana ny hafa hoe zany. Misy loza manantona. Mila mifonareo, mila taitronareo, mila miomanareo, mila manao an'izao nareo. Satria tsy tian'Andriamanitra nareo ho tratra ny loza io. Anjaranao zany manao an'izay zavatra izay. Izay zany ny anankiray toetrany mpitily. Voalohany indrindra, mpitily dia olona nataon'Andriamanitra nalainy avy tany amin'ny lavaka dia nataony teo amin'ny toerana avo. Faharoa, ny mpitily dia mpitsoka anjomara, mpitory ny filazantsara. Dia averiko foana, aza manana excuse ka za tsy mahay mitory. Afaka mitory ianao na mifihetsika fotsiny azy. Eo anivon'ny toeram-piasana izay misy anao. Tsy voatery miteny ianao, fa mijoro ianao amin'ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra. Dia efa filazantsara izay vakian'ny olona. Ianao ne tsy miteny efa hitan'ny olona ty olona ty ohatry ny hafahafa izany, ohatry ny bizara izany. Efa filazantsara izay. Tsy maintsy ho avy ny fotoana nantonanao fa ianao ohatry ny hafahafa izany. Tsy haiko hoe fa maninona fa ohatry ny te hiresaka aminao izany hoe fa inona ho e? Eo amin'izay ianao manararoatra amin'ny mampitily anao. Tiako tenenina tsy mila manana excuse ianao. Aza miteny hoe tsy mahay miteny, tsy mahay mitory. Fa rehefa nantsoin'Andriamanitra ianao dia mandeha any. Isaia ne mba nanao an'izany koa e. Isaia tamin'izy tanora ny vidian'Andriamanitra dia nanana excuse izy hoe mbola tanora. Fa ozy izy eo hoe aza manao anao eo tanora ianao mbola zaza. Fa mandehana ozy izy Jehova. Iza koa? Mosesy ihany koa nanana excuse koa nge Mosesy. Za tsy mahay miteny ozy izy Mosesy. Za le ohatr'izany ny fiteny Mosesy. Ozy izy Jehova hoe tsy excuse zany ka. Zany ny antsoanao mpitily dia mandeha ianao. Dia androany ianao tokony tsy hanana excuse ihany koa raha lasa ranabavy raha ny fidian'Andriamanitra. Fa iaino ilay tenin'Andriamanitra. Iaino izany tenin'Andriamanitra izany raha te avokatra ianao. Raha te androso ianao dia iaino izany zavatra izany. Manomboka amin'ity androandroany ity. Jery toetra na mpitily hafa ihany koa sika. Ny mpitily dia tsy natao atoritory fa ho mpiambina mandrakariva. Tesalonianina voalohany. Toko 5:5 ka hatramin'ny 9. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro. Tsy an'ny alina na ny maizina isika, koa dia mba aza matory toy ny sasany, faoka hiambina ka ahony tena. Raha jerentsika ny toetra mpitily en général, ny mpitily amin'ny mampiambina azy eny ambonin'ny manda dia tsy mahazo matory. Satria manino raha matory izy dia mahita ny fahavalo-tamy sa tsy mahita? Tsy mahita ny fahavalo-tamy izy. Fa matory izy. Dia tsy mahavita ny mission izy rehefa matory. Fa mampitily ianao tokony tsy hatory tsony. Ianao tokony hifo amin'izay. Ianao tokony handroso amin'izay. Amin'ny famponan'Andriamanitra raha te hatateraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Isan'ny toetra anankiray izay dia izay kasihan'ny tompo anao any. Anjarako dia manambara fa ny tompony miasa. Izy malala izay zavatra iainantsika. Toetra mpitily anankiray ihany koa dia le Ezekiela teo ihany. Jerentsika le Ezekiela. Le Ezekiela 33 teo ihany. Le amin'ny 7 ihany. Ozy izy ny mpitily dia tsy maintsy mpitondra izay teny aloky ny vavan'Andriamanitra. Satria izay ny tenen'i Jehova teo hoe ianao ozy izy, ozy izy Jehova manendry anao, mantsian'i Ezekiela, ka raha mandray ny teny aloky ny vavako ianao dia izany ozy izy no entinao mananatra azy. Izany hoe ny mpitily dia tsy natao hitondra teny hafa ankoatra ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy tenin'Andriamanitra dia aza zaraina amin'ny hafa. Aza zaraina amin'ny hafa. Fa mampitily ianao ny hafatra izay avy amin'Andriamanitra irery ihany no azonao zaraina amin'ny hafa. Satria maninona miresaka an'izany? Misy ny fiangonana raha lasa ranabavy efa tsy tenin'Andriamanitra tsony ny mihodinao. Efa zavatra hafa ny mihodinao. Le tenin'Andriamanitra saritsaromana any dia efa misy resaka positivisme, efa misy resaka zavatra mifangaro, efa tsy filazantsara intsony. Fa mampitily ianao dia izay teny aloky ny vavan'Andriamanitra. Aiza ny teny aloky ny vavan'Andriamanitra? Ato amin'ny Baiboly.
fa afaka miteny aminao ihany koa izy amin'izay situation rehetra iainanao. Fa rehefa mifanaraka amin'ny ato amin'ny Baiboly dia izay ny teny tokony ho ambarantsika amin'ny mampitily antsika. Ary ny Baiboly ny jerena dia inona ny zavatra tondron'ny Baiboly iray manontolo? Inona ny tondron'ity iray manontolo? Jesosy ny tondron'ity iray manontolo. Ny dikan'izany raha hanambara amin'ny hafa ianao, raha hilaza amin'ny hafa ianao, dia Jesosy lazay. Amin'ny mampitily ianao dia Jesosy lazay. Ny mpitily averika ny mpitily dia olona manatanteraka izay lazain'Andriamanitra. Isan'ny toetra anankiray izany. Dia mbola misy toetra ihany koa ity faraparany ao anatin'izay toetra mampitily izay. Hoy isika teo hoe ny mpitily dia olona matsinjo ny loza ho avy dia mampandre ny hafa, mampafantatra ny hafa ny amin'izay loza izay mba hafahany miomana. Dia izao raha raisitsika eo anivon'ny fanompoana zany raha lasaranabavy teo zany tsika niresaka ny côté ivelany hoe isika dia natsoan'Andriamanitra ho mpitily anambarany sitrapon'Andriamanitra any amin'ny olona. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Mba tsy ho very na ho faty ry zareo. Dia izao eto anivon'ny fanompoana ihany koa dia nantsoana ho mpitily sika. Ozy isika hoe ny mpitily dia matsinjo loza. Raha misy amintsika zany raha lasy ranabavy mpiara-manompo, satria ty taona ity dia taona ny fifampitaizana, ka raha misy amintsika sanatria avoko manana fitondran-tena ratsy dia mampitily anao dia sahi manintsy an'ilay olona akaikinao. Sahi miresaka amin'ilay rahalanao dia sahi miresaka amin'ilay anabavinao satria mpitily ianao. Raha tsy hanarinao izy dia ho loza ny fiafaran'ny fiainana. Amin'ny mampitily anao dia mila mananatra azy ianao, mampafantatra azy hoe rahalahy, rahavavy, ranadahy, ranabavy, nahita an'ity zavatra ity nataonao ampitiavana be. Natsika hiverinao amin'ny tompo. Tsy mety ty ataonao ty raha lasa ranabavy. Tsy mety ty ataonao ty fa tiany mety, tiany tokony sitrapon'Andriamanitra. Andao hifampitantana amin'ity sitrapon'Andriamanitra ity. Sahi manao an'izany satria mpitily ianao. Aza mieritreritra hoe aka ho tenenio dia tsy atony intsony. Non. Tsy manana excuse ianao fa mpitily ianao dia tsy maintsy manambara izay tenenin'Andriamanitra. Ampisehoan'Andriamanitra anao ilay loza, ilay zavatra miandry. Dia lazainao iny, ampafantarinao azy mba tsy ho tonga any amin'iny zavatra izy. Izay no andraikitsika raha lasa ranabavy amin'ny mampitily antsika. Dia izao amaranantsika ny hafatra. Ozy isika tamin'ny voalohany teo hoe nantsoan'Andriamanitra sika ho mpitily anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ilay sitrapon'Andriamanitra averiko foana ihany dia izao, ny tsy havery ny olona ratsy fanahy. Ny antom-pisianao dia tsy maintsy mifamatitra amin'izay. Na inona ataonao. Dia nio kely anie, na inona ataonao dia izay foana, mihodina amin'io foana. Na hitendry zava-maneno ianao dia mihodina amin'io. Amonjena ny olona no hitendrenao. Raha hiry ianao dia amonjena ny afo izany zavatra. Raha nome ianao dia ho aninona ilay izy? Amonjena ny afo izany zavatra. Raha mivavaka ianao dia manino? Amonjena ny afo izany zavatra. Izay no mahatonga amin'ny teny hoe ny sitrapon'Andriamanitra tsy zavatra sarotra be. Fa efa nambara ilay sitrapony ary io tsy miova mihitsy io. Mandra-pialanao eto an-tany dia izay foana ihany. Izay no antom-pisianao. Fa izany hoe ny fomba nantanterana azy fotsiny samy manana ny azy. Ny sasany mety natsoana hitory-teny, ny sasany mety natsoana hanome, ny sasany mety natsoana hivavaka sy ny sisa. Fa mitovy ny objectif. Hamonjy ny fanahin'olona mba tsy hahatonga ny olona ho very satria izay no matery ny fon'Andriamanitra. Dia tsy haiko hoe matery ny fonao koa ve izany? Tsy haiko hoe matery ny fonao ve ilay sitrapon'Andriamanitra? Dia farany amaranantsika ny hafatra mba tsy hahatonga ilay olona ho very arak'ilay nitenenin'i Jehova tao amin'ilay Ezekiela 33:11 teo tsy hahatonga ilay fahafatesana fa hialany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy dia mila manambara n'izy tsika. Iza hoe Jesosy. Ianao zany raha mpitily dia tsy afaka ny anambarany loza miandry ilay olona fotsiny ianao dia vitatra eo. Fa mampitily anao dia tsy maintsy manome vahaolana ianao. Inona ny vahaolana omenao azy? Jesosy. Izay ny antony namakitsika ilay Jaona 3
16-17-18 teo. Ny tanjotsika dia hitaonan'ny olona ho ao amin'i Jesosy mba hahatonga azy ireo ino an' Jesosy. Rehefa mino an' Jesosy izy dia afaka tao amin'ilay lalan'ny fahafatesana, fa tafafindra ao amin'ilay lalan'ny fiainana. Ny antony mahatonga miteny an'izany, misy kristianina mitory amin'izao fotoana izao. Rehefa mitory izy na ny anaty Facebook na ny anaty anany dia manambara ny loza, ho avy ny loza misy page zay ao tsy tononoko eto ny anarana. Fa zavatra ohatr'izany foana ny teneniny. Ny vaksiny Covid marika 666 zao. Mampatahotra izany fotsiny ny teneniny. Fa izy tsy manome solution. Dia hoe inona, tsy manome izany hoe inona ny tokony atao. Tsika tsy tokony ho izany. Tsika mampafantatra fotsiny hoe zao ny zavatra ho avy dia zao misy solution omen'Andriamanitra anao. Tokana ny solution Jesosy ilay izy. Dia izay no mahatonga anay mitory aminao ty anaran'i Jesosy ty, tsy anaram-piangonana fa anaran'i Jesosy. Mba hahatonga anao ho velona, satria tsy tian'Andriamanitra ho very ianao fa tiany ho velona ianao. Teneno anazy mihitsy hoe tsy sitraka ozy izy Jehovah anao fa tesany ratsy fanahy, fa ny mba havelomany. Dia apio an'ilay Jaona 3:16 manaporofo ny fitiavan'Andriamanitra ny olona izany zavatra any. Nefa tokana ny fanafodiny dia Jesosy Kristy irery ihany. Faranako ny afatra rahalasy ranabavy. Amin'ity androandroany ity ny tompo dia tia hampafantatra ny sitrapony aminao raha mbola tsy fantatrao ilay izy. Raha mbola tsy tsenjinao ilay izy dia nampafantariny ianao izany androany. Ny tsy havery ny ratsy fanahy. Dia izao mba hatanterahany an'izay sitrapony izay dia niantso anao izy. Niantso anahy izy. Anambarany hafa an'izay teny izay. Manomboka amin'ity androandroany ity dia sahy ianao mandeha amin'ny mampitily ianao. Sahy mandeha amin'ny mampitily ianao. Fotoana tokony hiasany zao. Fotoana tokony hiasany zao. Mety ho avy ny fotoana tsy ahafahanao miteny intsony. Mety ho avy ny fotoana tsy ahafahanao mitory intsony. Fa androany ianao nomen'Andriamanitra opportunité. Raha omen'Andriamanitra opportunité koa ianao raha hampitso dia mandeha any mitory ny filazantsara. Resaka kely aminao ako ny zavatra iainako tao anatin'ny tamin'ny herinandro lasa teo. Zay aho ny asa misy anahy dia missionnaire ilay mpiara-miasa aminay zany. Ilay mpampiasa moa zany. Dia ilay mpampiasana io misy fotoana mandeha mission. Any amin'ny toerana sarotra be, tsy tonga ny tôbila sy anona. Dia rehefa mandeha amin'ny toerana sarotra be ohatr'ireny raha lasa ranabavy dia mahita ianao hoe misy olona tena mbola tsy naray ny filazantsara. Tsika za mieritreritra hoe Madagasikara zany efa naray filazantsara, tsy mbola naray izany. Be da be ny olona any fa miandro mpitily Andriamanitra anao an'ilay asa. Be da be ny olona tsy mahafantatra an'Andriamanitra, malagasy tsy mahafantatra an'izany Andriamanitra izany. Andriamanitra nefa ny tia hampiseho ny sitrapony, tia hamonjy an'ireny olona ireny dia tia hampiasa anao izy. Dia za tena tia hampirisika anao amin'ity androandroany ity hoe aza mipetrapetraka tsony, dia aza mitady excuse tsony, fa mandeha any ianao. Mandeha any ianao fa zany nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ao amin'ny bokyny manomboka amin'ny asan'ny apôstôly ireo. Tsy nisy nipetrapetraka ireo fa nanao viveriny ainy hatramin'ny farafofinainy mihitsy noho ny amin'ny filazantsara. Filazantsara dia tsy misy afa-tsy Jesosy mbaranao amin'ny olona fa ho faty izy, fa Jesosy tia hamonjy azy. Tsotra be nge ilay izy, tsika aza mitady zavatra sarotra be, fa tsotra ilay izy. Fa ianao mila manapa-kevitra fotsiny androany hoe andeha. Rehefa manapa-kevitra ny andeha ianao dia Andriamanitra momba anao. Fa raha nanapa-kevitra ny tsy andeha ianao, tsy momba anao izany Andriamanitra. Tsy mitombo ianao fa mijanona eo ihany. Fa rehefa tapa-kevitra ianao ny andeha dia momba anao Andriamanitra. Abrahama nanapa-kevitra ny andeha dia momba azy Andriamanitra. Dia ianao ihany koa androany raha napa-kevitra, tsy jery ny situation misy anao, tsy jery ny zavatra iainanao, fa napa-kevitra hoe za andeha Jesosy ho mpitily manomboka androany. Aiza ny tokony hanaovako tafika voalohany? Iza ny tokony ho resako voalohany? Momba anao izy ao anatin'izany zavatra izany. Amen. Dia tsarovy ity tenin' Jesosy ity hoe raha misy mpanota iray bebaka miala amin'ny ratsy fanaony, dia hoana ozy izy? Izy fifaliana lehibe tsisy ohatr'izany any an-danitra any. Ianao ve mba tia hafaly ny lanitra? Amin'ny alalan'ny antom-pisianao? Raha tia hafaly ny lanitra ianao dia mandehana amin'ny mampitily ianao, mamonjy sy fanahin'olona maro, satria izay ny sitrapon'Andriamanitra hoe mba tsy ho very ny ratsy fanahy. Ataontsika hisangana ankehitriny, saotra ny tompo
ny amin'izay afatra izay. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.